Via tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny le Jite. Bijouterie Pantso manolotra anao ny le Jite. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny le Jite. Yokany fahombiazany miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny le Jite. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 10 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le Jite rempli d'émotions. C'est mou. si doux. Mogul, c'est trop bon avec le Jite. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny le Jite. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny le Jite. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafiziny le Jite miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fa ny volana martsa tonga sao tanatin'ny fotoanany fampiarahana-baovao fa alomerabanao tompoko lahy sy tompoko vavy ireto ny lohatenitsika. Toetrany ny fikaroham-baolana amin'ny famatsian-drano madio ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Mitaky ny iverenan'izy ireo eny Anosy ny mpitatitra ao anatin'ireo kooperativa mampitohana Antananarivo sy Arivonimamo. Wapetraka tsy ho ela ny paikady sy fandaran'asa vaovao isoroana ny mponiny faritra iva tsy ho trabony rehefa fotoam-pahavaratra. Misy 520 sy 300 kosa ny zandary ahetsika ao anatin'ilay fenitra pasika Herendoza amin'ity taona ity. Mitsidika ny Chine amin'izao fotoana Kim Jong-un nasaingy sy mbola nisy ny pika ny votoatin'ny diany any an-toerana. Sombon'ireo amin'ny vaovao entina amintsika androany tompoko lahy sy tompoko vavy sanam-panajana renao anaraka ny le Jite hatramin'ny farany. Ijery ny karazana zanam-pandarana teny anglisy ny oianao ny insolite ary araka amin'ny Francis Turbo isika ao anatin'ny tapany faharoa zao aloha iaran'olitra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy miaro sorojo ravaka. Mbola ambany ambany ny tany fahazona rano sotro madio any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara amin'izao fotoana nateo aza ireo ezaka samihafa. Manoloana izany dia mitoetra ny fikaroham-baolana amin'ny famatsian-drano madio any an-toerana androany ny karakara lobary andasy amahana ireo olana maro mifandray amin'izay fahazona rano fisotro madio any atsimo izay ny UNICEF isan'ireo nanatrika izany koa sy Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Isan'ny paikady iray nentina namatsiana rano ireo mponina tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny forage na ny fanaovana lavadrano. Ny olana nefa raha nitatitra navoaka ny UNICEF androany dia maro ny tsy fahatomombanana hita tamin'izany. Ny raika amin'ny 20 tamin'ireo lavadrano vita teo anelanela ny taona 2012 sy 2017 dia saika namokatra rano masira avokoa ny 930 Ny tao amin'ny distrika ny Tsiombe no nahitana ta ambony indrindra satria ny 20 ny rano azo dia saika masira avokoa. Noho io nateo aza ny fisian'ireo lavadrano dia zava-poana ihany izany satria tsy afaka nosotroina. Fananao le fanadiadiana zany ny teknisiana ny consultant amin'ny UNICEF nivoaka fa ny problème dia le fanamboarana le vovo mihitsy.
zany hoe mety le toeranaovana azy io tsy vitany hoe mahita rano hoe dia mitrandraka ao fa mila jerena tsara mahatra avy eo sy ny sisa mila ankalaliana amin'izay mba mahatra le fotodrafitrasa mitsapa dia eo amin'ny 300 ny fotodrafitrasana amboarina hatr'izay mikasika amin'ity forage ity maty avokoa tsy mahatra. Hatreto noho izany nateo azy ireo ezaka samihafa mbola ambany dia ambany ny tany fahazoana rano fisotro madio any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Manoloana izany mitoetra ny fikaroham-bahaolana amin'ny famatsian-drano fisotro madio any an-toerana. Androany nikarakara lobarendasy amahany ireo olana maro mifandray amin'ny fahazoana rano fisotro madio any Atsimo ny UNICEF niaraka tamin'ny ministeran'ny rano. Ankoatra ny tatitra momba ny zava-misy any Atsimo amin'ny fahazoana rano fisotro madio, nandroso vahaolana vitsivitsy ihany koa ireo teknisianina. Les pompes bien sûr, mais aussi efa misy tokoa ny fikarohana natao, eo ny fampianana ny tany sira amin'ny rano avy amin'ny lava-drano, eo ihany koa ny famaritana ireo toerana mety ahazoana loharano amin'ny alalan'ny fampiasana ireo sary azo amin'ny alalan'ny zanabolana. Ary farany ny fametrahana fantson-drano ao Ampotaka, Tsiombe ary Bemamba izay iarahan'izy ireo amin'ny ministeran'ny rano. est actuellement en progrès. Afana mama ity olana ny famatsian-drano fisotro madio any Atsimo ity ary ahatrarana ny tanjona fampandrosoana maharitra na ny ODD, ilaina ny fiaramentany rehetra ho iatran'ireo tompon'andraikitra. Sehatra ny fambolena olana tsy hahafahan'ny Madagasikara mahaleo tena raha sakafo ny fiovaovan'ny fatrambokatra miakatra isan-taona. Raha ny voka-bary fotsiny no jerena matetika ampy ny eto an-toerana saingy misy fotoana ihany anefa no voatery tsy maintsy manafatra avy any ivelany sika ny toetany, ny fisian'ny loza voajanahary ary indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro no antony mampiova ny vokatra eto amintsika raha nambaran'ny teknisianina avy amin'ny ministeran'ny fambolena tamin'ny Miora Miarinjatovo sy Stéphane Rakotomalala. Tsy ampy be dia be ny voka-bary teto Madagasikara tamin'ny taondasa, vokatry ny tsy fahampian'ny rotsakorana ka nahamaina ny tanimbary. Tsy nahasehaka ny vahoaka iray manontolo izany ka voatery tsy mantsy nanafatra tany ivelany. Tafiakatra hatramin'ny 2,7 taona izany vary nafarana izany. Miovaova foana araka izany ny vokatra eto amintsika hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy voatery avy amin'ny fomba fambolentsika vary ihany no mahatonga izany, fa eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro sy ireo loza voajanahary mandalo eto Madagasikara. Azo soloina sy ampivadina amina sakafo hafa nefa ny vary mba hananantsika sy hatratrarantsika ny fahavitantena ara-tsakafo. Na tsy mahazatra ny olona le mihinana azy dia na misy aza le sakafo dia tsy hohaniny dia tsy ampy le sakafo. Izany ohatra manjoa vary, zatra maro azo solo ny vary fa vary ihany no tena mahavantana ny olona. Dia rehefa tsy ampy le vary dia lazany hoe tsy ampy le sakafo. Fa le sakafo no ampy fa le vary misy fotoana tsy mahampy azy eto Madagasikara mahatonga antsika manafatra ny velany. Satria raha betsaka karazany izy dia betsaka kokoa zany ny herijika ampy sakafon'ny olona anankiray sy hiadina amin'ny hanohanana eto Madagasikara. Tanjona efa napetraky Madagasikara raha teo ny hoe taona 2024 dia ho foana tanteraka ny tsy fahampitsakafo. Ho farita anatin'ity atrika asa ity araka izany ireo tanjona sy ireo paikady nasionaly apetraka indray mikasika ny angokarena voajanahary ho an'ny sakafo sy ny fambolena. Manohana ity hetsika ity ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Teknisianina, solotena isam-paritra ary ireo eo anivy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no mandray anjara. Fahalamavao hafa kosa mitoy ny fitakiana ataon'ireo mpitatitra ao amin'ny na ao anatin'ireo kooperativa izay mampitoy Anarivomamo sy Antananarivo mikasika ny hiverenan'izy ireo eny Anosizato. Milaza hoe efa nahazo fahazon-dalana tamin'izany izy ireo ny zoma lasa teo saingy naverina teny Andotam-penaka ihany ny alatsinainy teo. Tsy hiasa mandritra ny fotoana tsy voafaritra no antony io ireo fiara fitaterana amin'ny lalan'indry mitondra ny fanampanazavana miary ny Rina Rananja sy Anja Rakotonorainy. Tsy nisy na dia iray aza androany taxi brosy niasa nampitoy Antananarivo sy Arivomamo.
Antony, ny fitakiana ataon'ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena voalohany mikasika ny iverenan'izy ireo eny Anosizato, toerana nisy azy teo aloha sy ny fanoheran'izy ireo ny famondrana azy eny amin'ny garan'ny Maki Andohatapenaka. Raha tsy aivina, efa nanao fangatahana toy izao ihany izy reto ny herinandro lasa teo, ary efa nahazona valy mahafa-po izany ny zoma fahatelo amby roapolo martsa teo. Raha ny nambaran'ny solitena, dia nahazo alalana hiverina teny Anosizato izy ireo tamin'io fotoana io. Ny alatsinainy lasa teo anefa, tsy navela hijanona teny an-toerana indray izy ireo, ary nasaina niverina teny Andohatapenaka noho ny fitakiana nataon'ireo mpitatitra hafa mba hitovian'ny fitantanana. Miverina indray araka izany ny fitakiana nataon'izy ireo. Tokony izany le renina tokony zavana toerana any andrefana Anosizato any nasana amin'izany. Zay efa teto. Rehefa aveo zany zay tsy mety tamin'le olona ali satria le olona mandeha amin'ny suburbaine eny Anosy. Dia nitika zany zay tsy nahazo olona tsony eny Ampotapenaka zany tômôbilina efatra ny lasa parivinandro amin'ny olona enina folo. Dia nitaraina ny vahoaka distrika rehetra ny manerana ny Bentana rehetra amin'ny distrika Rivomamy misy valambe fola nanaiky dododolo nanosony nangataka eo averena Anosizato hoe noho ny fangatahana anefa dia netiny deziany atete dia naveriny teo zay tamin'ny lakamisy nanomboka azomaza zay ny asa teo ny sabotsy ny lahady latsinainy indray zay mivorona araka tany dia namoaka décision indray zay miala indray nareo. Mandany filazana mikasika ny nanomezan'ny ATT fahazon-dalana ny iverenan'ireto mpitatitra ireto ho eny Anosizato ny zoma lasa teo anefa ny tompon'andraikitra iray rehefa nanontaniana tamin'ny antso an-darby. Manohana ireo mpitatitra ny mpandeha amin'izao fitakiana izao na dia mety hanahirana aza ny fivezivezena mandritra ny fotoana tsy iasan'ny fiara. Misy fiantraikany any amin'izy ireo ihany koa hoy eto farany ny famondrana fiantsonan'ny fiara eny Andohatapenaka. Vanjeravana-Rivomamy ay dia tena mahatsiaro mijaly mihitsy ny Vanjeravana-Rivomamy zany amin'izao fotoana izao satria hatramin'izay zany teto foana nisy ny stationnement nefa nahodiny zarena amin'ny Andohatapenaka. Mahatsiaro mijaly satria ny entana zao tokony eto Anosizato zany raisina nefa mbola hoentina taxi makana Andohatapenaka dia miditra déplacement be ho anay Rivomamy zany le izy ka noho izany dia manana fitarana amin'izay zavatra zay tompoko. Raha ny nambaran'ireo mpitatitra trany dia tsy hijanona ny fitakiana ka mbola tsy hiasa trany ireo taxi brosy mandritra ny fotoana tsy voafaritra. Hatreto mazava ny fanapahan-kevitra ho an'ny ministeran'ny fitaterana sy ny ATT fa tokony hanaraka ny fandaminana avokoa ireo mpitatitra rehetra mikasika ny famondrana azy ireo ho eny amin'ny toby fiantsonana vaovao. Anao ireo karazam-baovao maro samihafa isika aoriana ireto dokam-barotra ireto. Na isika manoloana ny olana iainan'ireo mponina eny amin'ny faritra Iva eto Antananarivo renivohitra izay matetika traboina isaky ny fahavaratra dia vonona hametraka paikady sy fandaharana asa vaovao azy ireny ny eny anivon'ny fiadidian'ny tanàna sy ny vovonan'ny sehatra tsy miankina miahy ny maolona. Fandaminana vaovao no ezahina apetraka raha ny fanazavan'izy ireo tamin'ny andro lalain'Andriamasy sy zora retsalama. Isan-taona mandritra ny fahavaratra dia toerana maro eto Antananarivo renivohitra no dibo-drano. Olana izay tsy natambaolana hatrizay ka hatramin'izao. Izany natonga ny komina Antananarivo renivohitra sy ny vovona sehatra tsy miankina mijery maolona ifanometanana anampy ireo mponina eny amin'ireny faritra ireny. Idiny eny fotony izy ireo anentan'ireo olona mba handao ny tranony sy ny fananana mba tsy hiverena ny otrabony isan-taona lava izao. Aiza misy an'le toerana azahoana mametraka anazy zany. Le tsaratsara kokoa an'le izy zany sitrany izy hoe mety misy raha siram-pon'Andriamanitra misy trano atao dia mba hitambarana ny WC sy ny douche zany ohatran'izay le izy. Fa koa eritreritra andro any hariva zao amin'le olona eo anamiko eo amin'ny trampokon'olona izy sotro hoe atao izay ampanaovina formation izy dia ampiasaina izy mba hisy fidiram-bola. Zay zany le izy. Le maha olona n'le olona mihitsy zany no katsahany. Dia ery koa moa zany vonina an'izay hoe mba mampalahelo malagasy aloha mba hivoatra amin'izay zany le izy. Ankoatra io dia hanangana trano be hitehirizana ireo sakafo sy izay ilaina hanampiana ireo vahoaka rehefa trabona ihany koa izy ireo. Androany no ny fanaosony ho an'ny fiarah-miasa mahakasika izany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny filohan'ny vonina sehatra tsy miankina mijery ny mahaolona. Toy an'izay dia hijery ny fivoaran'ny teknôlôjia indray isika rojo ravaka.
miamivoatra trany ny fanatotoloana taorian'ny fampiasana ny teknôlôjian'ny micro dia efa miditra eo anatin'ny teknôlôjian'ny nano indray izao tontolo izao. Nano teknôlôjia dia kely ampaharivony raha oharina amin'ny micro. Vonona iroso amin'izany ihany koa isika eto Madagasikara. Raha araka ny fandarana asa vaovao ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy nanatrika ny fanazavana mikasika izay androany Andry Lalain'Andriamasy sy Zora Andriasalama. Efa mirona amin'ny fampiasana azy io eo amin'ny fiainana andavanandro izao tontolo izao. Efa nomboka nampasy izany ihany koa ireo sehatra maro eto Madagasikara. Raha tsy tanisa fa tsy ireo fitaovana elektrônika, ireo fampiasa amin'ny fanatsarana endrika amam-bika, ny fitsaboana sy ny maro hafa. Ahavitana zavatra maro ny nanoteknôlôjia. Nanosubstance azo ampiasaina amin'ny fahasalamana. Ny lazany pikaroka dia hoe mety ohatra raha tapatanana dia mbola mety maniry ihany raha ohatra ka asianan'izay nanosubstance zay, na hatramin'ilay bâtiment misy le atao hoe ino izy matériaux autoréparateur dia ny amin'izao fotoana izao efa misy ny atao hoe textile anti-tache, izany hoe ny akanjonareo zao raha mampiasa raha manao lobaka nano textile dia tsy mety maloto mihitsy. Dia any amin'ny armée zao izy koa nahita an'le teknôlôjia vaovao iny dia niezaka zany mpikaroka zany anamboatra gilet pare-balle, tsy le matevina be mahazatra fa ohatran'ny lobaka ihany izy fa tena résistant be, ultra résistant. Anomboka hitrandraka izany isika raha nambaran'ireo tompona andraikitra avy anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa sy ny fitoeram-pampianarana ambony ho an'ny siansa sy teknika nukleary na INSTN. Fikarohana moa koa misy lafiny roa, raha le lafiny manatsara, raha le lafiny manaratsy. Izany hoe le manatsara dia hoentinareo manatsara ny fiainan'olombelona, ary le lafiny ratsy dia hoentinareo mamono satria matanjaka be nareo, satria efa misy énergie mahery be eny aminao. Ohatran'izany ny hoe raha ny laiko ny ohatra ny nucléaire, eto ny nucléaire dia ampiasaina nareo angamba efa eto amintsika fa be dia be mihitsy ny fampiasana nucléaire amin'ny fahasalamana, ary zay dia hoentina hanatsara ny fiainan'ny vahoaka. Fa azadinareo koa fa eo ny bomba atomika, ary fantatrareo ny bomba atomika fa bomba atomika roa fotsiny no alefa eto Madagasikara dia tsy misy tsony Madagasikara, tsy hita amin'ny karta. Ho fanomanana ny fampiasantsika ny fivoarana ara-tsiansa sy ara-nukleary io dia isy fanofanana ho an'ireo tanora mpianatra sy mpikaroka mahakasika izany ny fiandohan'ny volana aprilo avy io. Fiofanana izay ho arahany fiaonam-be resam-pirenena ho an'ny nanoteknôlôjia na nanomada 2018. Fa vaovao avy any Tomasina niverina tokony indray ireo mpianatra atao amin'ny Université Barika 5 ny faran'ny herinandro lasa teo. Izany dia vokatry ny didiny voaka fa tsy mahazo miverina misoratra anarana eny amin'ny anjerimanontolo manerana nosy intsony ireo mpianatra nitarika korontana efa 2 herinandro lasa izao nanao ny fanadihadiana ireo taino-mianjanahary. Nitindray ny fitokonana nataon'ny mpianatra Barika 5 farany herinandro lasa teo. Mpianatra 5 mivoaroaka avy hatrany tsy nahazo ny zo hianatra sy isoratra anarana amin'ireo université mpanjakana manerana nosy intsony. Suspension immédiate. Annulation de toute inscription. Tsy onona amin'izany nefa ny tenanay fa ampakotra ny raharaha hoena amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Raha tsy haiviny, fitakiana zony nataon'izy ireo ka nitota amin'ny fitokonana ny mpianatra efa 2 herinandro lasa izay. Antony maro no natonga an'izany raha ny fanazavany nomen'ireo mpianatra satria ankoatra ny fitakiana famerenana ny jiro, misy ihany koa ny fangatana hipetraka amin'ireo tranon'ny mpianatra tsy misy mampiasa ao amin'ny université sy ny famoahana amin'ny vatsim-pianarana. Vokatra izay, mpianatra 17 no voasambotra. Tsy misy mpianatra afaka tokony mitaky ny zony intsony ao amin'ny anjerimanontolon'ny Université Tomasina. Ny zavatra nitakinay ny fiverenan'ny mpianatra anana zo hipetraka anatin'ny campus. Ny faharoa, ny fahazoan'ny mpianatra izay inscrire ara-dalàna tsara be mba azo bourse izay mitovy zo
ampianatra université to Madagasikara fa zanaka malagasy izy ireo. Isan'ny olona miverimberina eto amin'ny université ny Tomasina ny resaka fitakiana ireto trano mpianatra tsy misy mampiasa ireto sy ny resaka vatsim-pianarana. Nangataka fihaonana amin'ny androm-panjakana tompon'andraikitra izy ireo ary mbola miandry ny fivoaran-draharaha ankehitriny. Tsy aivina fa 4,000 amin'ireo mpianatra 2,2 no any mahazo ny vatsim-pianarana hatreto. Fa ho fotoiny sy fikarakarana ny fankalazana sy ny fanamariana moa izany ny andro ny 7 martsa sy ny fetin'ny Pasika izay ho avy izao. Zandary mahery ny 700 no hahetsika ao anatin'ilay fenitra Pasika Ierendoza amin'ity taona ity. Hiasa eto Analamanga, hitasy vakina karatra ary bongolavy ireo zandary ireo. Isan'ny vaovao apetraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika amin'ity taona ity kosa ny fisian'ny fiara iray hamonjy an'ireo fiara simba na ny véhicule de dépannage any amin'ireo lalam-pirenena isy mpitsangatsangana. Ny lalam-pirenena voalohany fafito ary faharoa no ahitana izany. Ankoatr'ireo nametraka lamina ho amin'ny fanamariana ny andro ny 7 martsa ihany koa ny zandary. Mitatitra ny vaovao miora miarin-jatovo sy Stefora Kotomalala. Pasika Ierendoza io atrano no tanjona apetraky ny zandarmeri-pirenena. Efa nanomboka omaly izany fitandronan'ny filaminana ataon'ny zandary izany amin'ny alalan'ny fandefasana zandary anaramaso ny faritra be olona amin'izao herinandro masina izao. Ny alahady sy ny alatsinain'ny Pasika indray andrizana ny 300 ireo zandary ahetsika, misy 520 eto Analamanga, 520 any vakina karatra, 10 any Itasy ary 10 any Bongolavy. Azo lazaina hoe antonany zandarmeria ny heriny rehetra mihitsy zany mba hatongavana amin'izay hoe Pasika Ierendoza izay. Mampalahelo fa matetika misy foana zany ny indro kely eny antenantenany eny kanefa moa tsy izay akory ny janaovana ny hetsika fa dia mitohy zany io hetsika io ary ho atsaraina kokoa amin'ity farany herinandro izay ho avy ity. Isan'ny vaovao apetraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika amin'ity taona 20 ity ihany koa ny fiara iray hamonjy an'ireo fiara simba na véhicule de dépannage any amin'ireo lalam-pirenena isy mpitsangatsangana. Ny lalam-pirenena voalohany, lalam-pirenena fahafito, lalam-pirenena faharoa no ahitana izany. Isy ihany koa ny fanasaziana ireo fiara izay mihoatra ny afaka hanampandeha tokony ho izy sy ireo an'ny mpamily mandray zava-pisotro mahadimelona. Zany hoe entanina amafisina zany fa tsy misy fandeferana zany ny amin'ny zavatra rehetra makasikasika ny tranganon-doza. Ny antony dia ny ahatongavantsika amin'ny tanjona ny hoe Ierendoza ny fiatrehana ny fanatanterantsika ny fety. Dia ahitana zandary ihany koa zany any amin'ireo toerana misy spectacle ireny anaramaso. Ny fihetsika ireo olona ireo mety tranga, mety misy ady zany, misy fanakorontanana zany, dia misy moa izay efa miara-miasa mivantana amin'ny zandary, dia efa tsy maintsy apetraka mialoha ireo zandary ireo zany. Mikasika ny fanamariana 7 ny volana marsa dia no marininy eo anivon'ny zandarmeri-pirenena fa azo atao tsara ny manatitra voninkazo ho an'ny fikambanana izay anatanteraka izany na izany aza maro ihany koa ireo zandary apetraka amin'ireo toerana ahitana ny fanamariana mba hanaramaso ny mety ho fiaoram-pefy. Seritry ny fanabeazana kosa indray mpianatra kilasy voalohany avy amin'ny sekoly 2 indray androany no tonga teny amin'ny plaza Ampefilo. Niompana tamin'ny tantaran'i Madagasikara ny sarimihetsika sy ny adi-hevitra ho an'ny androany. Nahafa-po ireo mpianatra ny toerana nandraisana azy ireo sy ny fampianarana nandritra ny fotoana. Teny ny toerana nanatrika izay ihany koa miaro ny rinina aranantsa sy anjara kotonorainy. Madagasikara taninrazana tamin'ny sarobe di masina tokoa lofa sonome ny razana taloha makioana no tena lasana mitsangana ritanora mitsangana kasamanana ia. Daty malaza tsy azo kosehany eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy ny 7 martsa 1770. Mpianatra avy eny amin'ny lycée moderne Ampefilo sy avy eny amin'ny lycée Ambohidratrimo indray no nentina teny amin'ny plaza androany. Tahaka ny mahazatra isaky ny talatariva dia mijery horonan-tsary mifono anatra no nataon'ireto mpianatra ireto mialohan'ny rosona tamin'ny adi-hevitra.
ho an'ny androany ny tantaran'ny Madagasikara no nasongadina ny bantoerana nandritra izany ny fampafantarana ny zava-nisy tamin'ny 7 martsa 1776. Niara-niasa tamin'ny mpitahiry sarivakaka nasionaly anta indray androany ny plaza entina hanomezan-danja io daty manatantara io. Picôme no niantsona ireo malagasy niady tamin'ny mpanjanaka tamin'izany ary tsy mba nanana afa-tsy lefina sy famaky antsobe ary basy vitsivitsy tamin'ireo tobo miaramila sasany izay noentina nanohatra ireo mpanjanaka. Le izy tsy hoe fampisehoana horonan-tsary feo horonan-tsary fotsiny fa miainga amin'ny alalan'ny horonan-tsary iny zany no entina azahoan-drareo manatsoaka lesona mahakasika ny tantaran'ny firenena sy ilay loha hevitra voizina hoe inona no firaisan-kina nentin'ny malagasy taloha dia tokony ho tohizana amin'izao fotoana izao satria raha ny soatoavina malagasy no jerena dia manomboka mivavah very zay ary saika tsy nomeny tanora asina sy lanja mihitsy dia mila ho averina izay firaisan-kina izay ny fihavanana ny firaisan-kina ny fitambarana mba entina mampisandratra ny Madagasikara. Raha ray sy ny vatosika dia mety hoe mahavita zavatra betabe sady mafy dia ny firaisan-kina zany ilaina ao anatin'ilay izy ary fifankatiavana dia fiaraha-miainga dia zay. Isan'ny mampiavaka ity fotoana ety amin'ny plaza ity ny fampifangaroana ny anatra sy ny fialamboly. Maro tamin'ireo mpianatra tonga tetỳ androany araka izany no naneho ny fihetseham-pony manoloana ny toerana nandraisana azy ireo sy ny fomba nentina nampitana ny hafatra ho azy ireo. Zay za vao taty amin'ny plaza aloha androany mihitsy vao taty. Mahafinaritra be aloha ilay satria tana zavatra be dia be reto karazana zavatra be dia be reto ilay amin'ny film dessin animé. Hitako aloha hoe mety tsara ilay izy indrindra fa ho ny fianarana satria raha ho anay manokana izao hoe izay ilay mbola mpianatra dia mba ahafahana mahita hoe ahafahana mampivoatra an'ilay fahalalanay zany ilay izy. Tsara aloha hoe mety tsara mihitsy mikasika ny tabataba tamin'ny 29 mars 1947 dia ilaina ilay izy mampisoka-tsaina mahafahana mahafantatra hoe ay izany ny tantarany seho tany aloha tany. Iny zao to dia zavatra mba hoe tena ohatran'ny hoe réel zany zavatra hitanao fa tsy hoe zavatra ohatran'ny iny satria ianao zao raha mamaky boky ohatran'ny hoe tantara sy angano forona ohatran'ny mora sy mira fa ny iny tena zavatra ny ilaina mihitsy satria fantatra hoe nisy an'izao tamin'izany nisy ny fampijaliana nisy ny somotique sy ny MDRM ohatra. Anisan'ny nanita-tsaina be taty satria tena niainana mihitsy ilay zavatra nalefa tao dia hafa mihitsy zany ohatrany hoe any am-pianarana tantara sy tantara an-tsoratra fotsiny no hitanao fa taty zany tena niainanao mihitsy ilay izy dia motivé be anay zany ilay izy hoe eve tena nisy marina ilay izy Araka izany isan'ny azo hitondrana anatra tsara ny horonan-tsary. Tsy aivina fa maimaim-poana ny fidiran'ny mpianatra tahaka izao atao amin'ny plaza isaky ny talatariva noho ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Afaka andro itsy ary dia higadina ny hetsika foire fouille de Pâques andian'ny faharoa ety amin'ny village voire Antotapenaka. Tsara ny mampafantatra antsika fa isan'ireo andray anjara mandritra izay hetsika izay ny Ekio Shop izay natao indrindra hanomezana fahafaham-po antsika rehetra mpankafy ny sary miaina japoney sy ny K-pop ary an-tsary ary ny santionan'ireo vokatra miandry antsika any amin'ny tranoevan'ny Ekio Shop mandritra izay hetsika foire fouille de Pâques izay. Andray anjara amin'ny hetsika foire fouille de Pâques andian'ny faharoa etsy amin'ny village voire Antotapenaka ny alakamisy 20 sy ny zoma ary ny asabotsy faraiky amin'ny 30 ny volana martsa ho avy izao ny Ekio Shop. Tranombarotra izay tsy zoviana amintsika mpijery intsony amin'ireo kojakoja sy entana maro samihafa momba ny sary miaina japoney sy ny K-pop. Vokatra efa hita tato aminay moa zany rehefa mazatra ny mpanjifa rehetrarehetra dia ireo article sy godisy momba ny K-pop. Ny K-pop dia catégorie anankiray malaza be any Corée Atsimo any ary ny manga kosa dia ny sary miaina japoney. Izy ireo zany moa dia efa tena miparitaka be mihitsy eto Madagasikara ary kolontsaina nisan'ny tena miavaka satria dia tanora ny tena voasarika amin'izany ary nefa koa entana ihany koa ny lehibe mba akafian'izay kolontsaina anankiray izay. Ankoatra izay voalaza teo izay dia tsara ny manamarika fa vao nahatonga entana sy vokatra vaovao be ny Ekio Shop ka mandritra ny foara no ahitantsika izany voalohany.
satria vona tonga arrivage izay ary dia tsara be daholo ny arrivagenay satria dia ireo efa tedavitsika rehetrarehetra mpakafy ny kolotsaina japonais ny manga io lazako io na ny sarimiana japonais dia ny mpakafy K-pop ihany koa tsy adino mihitsy satria dia maro be ireo article vaovao indrindra ireo mpakafy BTS dia ampiatanay mihitsy satria dia maro be ireo article BTS zany hoe hitantsika any amin'ny fafo daholo ireo article vaovao ireo ho fanomezana fahafapohatrany antsika mpanjifa dia mariny tona fa anao fianambidy ihany koa izy ireo mandritra ireo 3 andro ireo mandritra ny etsika foire fou de Pâques andiany faharoa etsy amin'ny village foire Andotapenaka. Dia manentana antsika rehetrarehetra zany ho tonga maro manomboka ny alakamisy zoma ary sabotsy ho avy zao any amin'ny village foire Andotapenaka ao amin'ny efitrano Madagasikara no misy ny Egio shop ary ahitana manokana isika rehetra izay efa nanjifa ary mbola anjifa ihany koa atao amin'ny Egio shop satria dia natokana ho an'ny kolotsaina aziatika ny mangasy K-pop ny entana hitanao atao amin'ny Egio shop. Any ivelany ary dia mitana ny sain'ny mpanara-baovao eo amin'ny sehatreran'ym-pirenena ny resaka mandeha momba ny fitsidihan'ny Kim Jong-un ny Pekin. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny pika ny fotoatan'ny diany any an-toerana hita taratra kosa nefa ny fanamafisana ny fitandronan'ny filaminana manodidina ny maso ivoho koreana tavaratra any Chine. Isan'ny feo miely eto Pekin renivohitry Chine ny fahatongavan'ny Kim Jong-un mpitarika ny Korea Avaratra. Nanaitra ny maro ny fisian'ireo fitaovana samihafa tsy mahazatra ny tandronan'ny filaminana ny maso ivoho koreana tavaratra eto Chine. Tahak'izay ihany koa ny hita manodidina ny gara, indrindra taoriany ny fahatongavan'ilay fiarandalam-by avy any Pyongyang izay voalaza fa nitondra ny Kim Jong-un. Raha nambaran'ny haino manjery japonais, mitovy tsisy valaka amin'ny fiarandalam-by nampiasain'ny reny Kim Jong-un ilay nitondra azy. Sokajiana ho ity kosa ny fitsidiana voalohany nataon'ny Kim Jong-un ivelan'ny Korea Avaratra hatramin'ny nandimbiasany any Kim Jong-il nanomboka ny taona 2012. Fantatra ihany koa fa izy tsy ho ela ny fihaonana amin'ny filoham-pirenena États-Unis sy Korea Atsimo. Efa pretendro hatramin'izay Chine sy Korea Avaratra ara-tantara na dia amin'ny sehatra iraisam-pirenena azy, i Chine dia isan'ny firenena mitaky ny anasaziana ny Pyongyang noho ny fampiasany akora nokleary mahery vaika. Nampanantena kosa nefa ny mpitondra tenin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sinoa fa ho ampitany amendarana eo ihany ny momba izao fitsidiana mbola mijanona ao ministeri izao. Les présidents de Corée du Sud et des États-Unis sont évoqués. Les autorités chinoises précisent que des informations seront rendues publiques le cas échéant. Fa miditra amin'ny andro faharoa ny fifidianana filoham-pirenena any Egypte androany mananika ny 80 tapitrisa ny mpifidy andrasana an-datsabato mandritra ny 3 andro. Hatreto mbola heverina ho lany fanondroany ho filohan'ny Egypte Abdel Fattah al-Sisi. Miankina amin'ny etapa avitrihan'ny mpifidy sisa, saingy azo lazaina fa efa azo antoka ny alany indray any Abdel Fattah al-Sisi mandritra ny fifidianana filoham-pirenena Egypte. Firenena matetika lasibatry ny fanafihan'ny jihadiste Egypte. Entitra arak'izany ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny fotoam-pifidianana. Teto Caire ny filoha Abdel Fattah al-Sisi no nandatsabato vatany vao nisokatra ny propam-pifidianana. Moussa Moustapha Moussa, izy kosa no any kandida tokana mifanandrina amin'ny al-Sisi izay avy amin'ny antokony ny fitondrana ihany. Dingana manaraka ny ananantsika rehetra fiainana maro toerana sy karama tsara. Hiasa iaraka isika hatongavana amin'izany. Tokony mifanentana andeha hifidy isika. Tsy tantaratra loatra ny fisian'ny fifaninanana amin'izao fifidianana filoham-pirenena eto Egypte izao. Toy ny endrika fitsapakevim-bahoaka sisa natao na andaniny fitondrany al-Sisi na tsy. Tsy haiko akory hoe iza moa ilay kandida iray fa i al-Sisi ihany izao no fantatra amin'ireo ny latsakofidiana sady izy anie mahay mitantana e. Hatramin'ny rampitsolaroby mananika ny 80 tapitrisa ny mpifidy andrasana an-datsabato eto Egypte. 60 millions d'électeurs égyptiens sont appelés à voter. Tsy ampiandranao ery izahay fa avy hatrany dia handroso ireo miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Iombana amin'ny fifidianana sy ny tontolony ny teny anglisy hoentina amintsika androany. Ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanamariana ny 7 martsa kosa no fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oianao.
Ary ampahafantarina antsika ao anatin'ny insolite fa lasa karazana vakoka ny Vietnam ny latabatra sy fitaovam-pihinanana ny sakafoanan'ny Barack Obama. Ireo indray izany tompoko lahy sy tompoko vavy no anasana antsika ao aorian'ny dokam-barotra. Sao tsika dia anaraka raky tsara fampahafantarana ny fiofanana no karakarain'ny Ekova manerana nosy ho fanomezana fahafaham-po ny mpianatra eo amin'ny sehatry ny lamaody sy ny fomba fanaingona amin'ny endriny samihafa. Niatrikasana taona androany moa zany dia fampitana mivantana mihitsy an'ilay mpampianatra tompona andraikitra any amin'ny Ekova indrindra ny any amin'ny faritany niakatra daholo moa zany avy any amin'ny faritany tamin'ity androandroany ity. Efa fanaonay ihany fa zany hoe ny androany tena nataonay miavaka sady somary matomatotra kokoa noho ny fivoaran'ny zavatra rehetrarehetra. Zavatra nampianarina zany eto dia antenaina fa hoentin'ny mpampianatra any amin'ny mpianatra any amin'ny toerana fampianarana tsiraiva ary fanomezana fahafapo ho an'ireo mpianatra mianatra atao amin'ny Ekova ary indrindra koa asehonay anareo mihitsy ny hoe mampiofana mpampianatra isam-potoana izay ireny Ekova manerana Madagasikara io zany tsy hoe atao any fotsiny fa sady misy fanaraha-maso no misy fiofanana omena ary indrindra misy fitoviana tianay atao zany hoe tena mitovy tsara ny toromarika omenan'ny mpampianatra rehetra sy ny Ekova rehetrarehetra. Ekova faharoapolo taona miainana izao. Ekova sekoly nampianatra zava-baovao. Ekova la toeram-pianarana misy ambiance. Ekova manomana iasa ny zone France. sekoly ray eo ambany fitanta. Dia androany ihany koa zany navoakanay tamin'ireo mpampianatra ireo ny hoe fanampiana ny lesona izay ny tena vaovao be amin'ny fotoana valambin'ny folo sy roa arivo hoe nampiana ny lesona natao matanjatanjaka kokoa satria ny fivoaran'le lamaody zany miazakazaka be dia mila afaka miatrika an'izay koa ny mpianatry ny Ekova dia miezaka izay manatsara n'le kalitaon'ny fampianarana efa mitoka efa nomeko tany aloha hoe manatsara ny kalitaon'ny fampianarana dia misy ny lesona nampiana dia misy tena miditra lalindalina kokoa zany amin'le traikefa. Darana maro samihafa saingy izao aloha dia miaraka amintsika Francis Turbo miarabanao. Fa miaraba ny Jerry miaraba nareo namana mpiara-miasa ary miarahaba antsika rehetra mpijery salama aby tompoko. Hiroso avy hatrany ao anatin'ny miteniteny foana isika. Fotoana efa fanomezana moa izy ity ka tsy maintsy atao na dia rano tena izy ary fandeha ny lera amin'izao fotoana izao dia efa tokony efa mirava dia efa tokony tapitra ny logité fa atahoana fa dia akatoko ny fetiny paka isika izao eto dia manararaotra sahady miaraba antsika rehetrarehetra satria angamba tsy izy tsony ny fionana alohan'ny fetiny paka fa dia rehefa tonga moa ny fifaran'ny fandarady dia tsy maintsy ahirarisoa ho antsika rehetra. Efa ny fanomezana hoe satria niteneniko teto talohan'ny nisehoko teto farany hoe tsara angamba hotaterina ihany momba ny toerana nandehanako dia tany Brieville zany. Brieville tonoina hoe Brieville moa zany dia any amin'ny faritra aloatra ny mandeha makany aty andrefany mora rankoroma aty Ambahibo apita andrefana no mipita ka izy io raha izao fahitantsika zao dia province ny Mahajanga io menamena io izy io faritany Mahajanga izy ato avaratra Antananarivo ato no misy azy ao anatin'ny district Antsaratanàna avaratra Anjorobe Antananarivo ao no misy azy ary na ny fitenin'olona ao dia manao rekany manao na rekany ina vaovao rekany Brieville sy Andriamena dia mifanakaiky eo Andriamena misy any Rabezavana any no milevony Rabezavana zay fantatsika zany ao anatin'ny tantaram-pirenena akalazan'ny 29 mars ihany koa tsika io na dia VVS aza no nisy an'izay Rabezavana izay ity no atao hoe kromita misy endriny be dia be le kromita zany sary nalaiko tamin'ny tranokaly izy ity le vato io zany le vato io le kromita zany le isotomana ny le krome izay mampalaza ny Brieville io dia io no tena mampalaza ny kraoma
na ny kraomita malagasy le orinasa kraoma io no mahabreville ny breville satria de nitrandrana nanomboka tany amin'ny taona 90 tany hoany izy io zay voalaza moa zany fa mety aharitra 10 taona hoy ny frantsay tamin'izany fotoana zany no hitrandrana izy io kanefa moa de efa nioatra be tsika zao ary de mbola rehefa nijereko le izy a de any fanjakana malagasy rano fotsiny ny capitale na ny vola miasa amin'ity kraoma ity ohatraohatry zao ny tanàna ny breville tanàna kely le izy a kanefa tanàna tsy azo lazaina ho ambanivohitra be de manahoana fa de ao daholo a ny karazan-javatra mety ho hita andrenivohitra rehetrarehetra ny baolina kitra ty hitantsika ty ohatran'izao ny toeram-pitrandrahana jereo nareo io tendrombohitra be io a io tendrombohitra be io a zay anjakan'ny lavaka naturel lavaka voajanahary le phénomène de lavakisation efa teny scientifique ny lavaka de fotsifotsy ny ao anatin'le izy akoatran'le tany mena ireo fotsifotsy reo le vatovato angalana an'le chrome reo de itrandrahana am'reto camion reto zay efa nasehoko teto moa ny fahasimbahany lalana RN 44 tompoko satria dia i Breville dia tafiditra ao anatin'ny faritany Mahajanga kanefa dia mifamatotra be kokoa amin'ny faritra laotra mangory izy na dia faritra Betsiboka aza ohatra zao le vato tazantsika eny amin'ny arabe eny vato efa ririndry zareo fotsiny io zany fanakana satria misy pourcentage zay le izy hoe hatramin'izao pourcent ihany no alefa makany eto masina any aondrana makany ivelany any mbola fanontaniana mipetraka ihany koa manina tsy tonga de chrome moa zany no aondrana fa mbola le chromite le mbola le vato satria misy fitrandrahana volamena ihany koa amin'ny fomba ofisialy atao anatin'ity toerana ity de manahirana am'izay zany amin'ny lafiny anankiray ara administration ara-panjakana ny olona ao Breville ny gendarme zao ohatra ny gendarme de any Ambatondrazaka no maka ny bon de caisse na ny mifandray indray kokoa amin'ny lehibe ny zandary tsy ao amin'ny district Tsaratanana nefa ao anatin'ny district Tsaratanana izy tsisy lalana makany Tsaratanana ny tribunaly ny ponina ao Breville de any Ambatondrazaka no maka ny casier judiciaire ny raha mpanjakana rehetrarehetra zany de any Ambatondrazaka daholo kanefa de district Tsaratanana tanteraka mihitsy izy a na am'resaka fampianarana ary zany de sahirana maka bon de caisse hono le mpampianatra de any Ambatondrazaka maka bon de caisse misy zavatra maromaro ohatra zany a zay ilana somary fanamboarana ihany eo mivakivakiparitra eto amin'ity Madagasikara ity be de be ny zavatra tianao resana mikasika ny Breville io satria de harena be ny malagasy izy io ary vola be ny malagasy izy io kanefa de io ny lalana farany zay ratsy indrindra eto Madagasikara eto mbola toizantsika zany angamba raha misy occasion amin'ny fotoana manaraka fa tsika somary efa maimaika na izao fiteniko zao ary de toizantsika izany efa fotoana izany andao rijery ny teny anglisy. I love Malagasy. American English? Mianatra teny anglisy miaraka amin'ny Eli ato anatin'ny le Jite. With Eli Lalani Green University. Nisongadina tamin'ny herinandro lasiny ny fanemorana ny fandiniana ireo solombavambahoaka ny lalam-pifidianana ireo teny manodidina ny fifidianana no entiny Rina Andriamalala sy Doda Rajarinjato ao anatin'ity zanam-pandaharan'ity androany. Hi everyone, I am Snei from Yalai. Today we're going to talk about election. Misa fitopolo ny solombavambahoaka nandany fa ahemotra ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana. Dia misy koa manaraka ny hoe solombavambahoaka na tentsika amin'ny teny anglisy hoe deputy. So you pronounce it deputy. Izany hoe lanin'ny maro anisa ny fanemorana ny fotoana andiniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana. Manarak'izay a dia misy resaka ohatra zany hoe mihemotra ny fifidianana dia raha hoe ahemotra dia lasa hoe will be postponed. Raha ohatra zany izy ka hoe hemotra dia ataontsika hoe to postpone. Ka tsy maintsy isy ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo. Dia misy ihany koa ataontsika hoe fivoriana tsy ara-potoana izay tenentsika amin'ny teny anglisy hoe unexpected meeting. Unexpected meeting. Izany teraka resabe tety amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny filazana fanotambazana vola ireo solombavambahoaka mba handany ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana. Dikany hoe fifidianana election. You pronounce it election. Raha ohatra ataontsika miresaka hoe fifidianana filoham-pirenena dia ataontsika hoe presidential election. Say presidential election. Tsy lalàna na soea io, tsy lalàna fitondram-panjakana mitondra amin'izao io, fa lalàna natao ho an'ny malagasy. Manana hoe lalàna, it means law.
izay ireo teny tsara fantatra manodidina n'izay fanamariana zany anisan'ny tena mahaliana olona maromaro le izy misy bande sécurité aloha zany tena ndresaka hoe tena le zitera angamba ataovy lavalava le izy ila ampianarana ny fiangaviako kosa angamba hoe aleo mamorona fandarana hafa tsy atao anatina filazam-baovao dia mba ataony dreamine ohatra hoe fandarana momba ny fianarana teny anglisy fa be dia be ny olona liana amin'iny zavatra iny eny ary dia noho izy fotoana isika ijerindray ny hoy ianao feno raiky amin'ny fitopolo taona amin'ny alakamisy fa 7 ny volana marsy izao ny tolom-panafahana izay nataon'ny malagasy ialana teo ambanin'ny ziogan'ny frantsay miompana amin'izay ny hoy ianao fantanina napetraka tamin'ireo sendranay dia ny hoe midika fitiavan-tanindrazana ve izany ny fanamariana ny 7 ny volana martsa midika fitiavan-tanindrazana ve ny fanamariana ny 7 martsa ia normal zany midika fitiavan-tanindrazana satria olona razam-betsika taloha no nitolona momba ny fanafahana tamin'ny resaka fanjanahana dia dikan'izany zany mila mba ho ajaintsika akalazaintsika tsara foana izy satria rahan'ireo olona fianakaviantsika lehibe taloha zany latsaka teo nanavotana antsika eny tompoko satria fahazahoantsika fahaleovan-tena dia tokony ho atsaina zany ndika dia za tsy mahaika fanamariana ny 7 marsa ie marina zany amiko aloha zany midika fitiavan-tanindrazana satria tsy haiko satria tsy fantatra tsy haiko fa le anazavako anazy ie midika zay fotsiny midika tsisy fanazavana fa zay zay amin'ny olo-pirenena zany dia zay mila manamarika an'izay ie midika fitiavan-tanindrazana satria mahatsiaro ny inona zany mahatsiaro an'ireo tolona tamin'izany dia mba manamarika an'ilay izy dia mahatsiaro zany izy amiko aloha mitory fitiavan-tanindrazana fanamariana izay isa-taona ny antony dia noho izay fitiavan-tanindrazana izay dia mila foana zany ampatsahivina ho an'ny indrindrandrindra ho an'ny tanora foana ilay izy satria raha ohatra ka ho ajantsika ilay izy dia ohatra ny hoe very momoka fotsiny zany le nanaovan'le olona taloha azy dia mila foana zany ilay izy amiko akalazaina foana isa-taona fitiavan-tanindrazana tompoko mahatonga ny 7 marsa ie ohatrany mitory fitiavan-tanindrazana zany satria marika amin'ny fanazana tanindrazana fitiavan-tanindrazana angamba le izy zany tsy hoe tsy ilaina le fanamariana fa ilaina le izy fa le izy zany ohatrany tsy dia misy fehitraikany loatra eo amin'le olona tsarovana amin'io andro io zany ohatrany hoe fahatsiarovana anina fotsiny zany fa tsy tena misy fehitraikany hoe tena fitiavan-tanindrazana midika fitiavan-tanindrazana zany satria fahatsiarovana andreo mahery fo sy ireo nitolona tamin'ny 7 marsa 1947 fitiavan-tanindrazana lehibe indrindra zany ary zavatra ilaina tokony fahatsiarovana satria nisy mahery fo maro nitolona tao anatin'io fotoana io nisy namony ainy nisy nanao viveriny ainy misy valiteny anankiray nafinaritra mihitsy teo jeria le hoe tena hoe mba ampatsahivina ny taranaka mampara le izy eny satria raha makambena teny taranaka mampara ndraiky io fomba fiteny moa izany ampatsahivina ny taranaka sy ny mpandimby zany le izy satria ny zavatra nisy tany aloha tany ohatra atsika zao tsisy niany tamin'izany fa ampahafantarina atsika foana le izy dia amin'izay mba mamelombelona foana ny afim-pitiavan-tanindrazana atao ina nefa ny afim-pitiavan-tanindrazana eo le olana satria misy olona efa miteny koa hoe aleo raha angatsy atsona hoe tanindrazana ty tany ty atao hoe tany taranaka zany hoe aza mieritreretra ny efa lasany zany fa noavy eritreretana misy atevitra be zay traivina fa anisan'ny lohahevitra izay nipanana tamin'ny fanamariana tamin'ny taondasa dia ny fanomezana ny izay safon'ny fitiavan-tanindrazana zay ho fanilo ho an'ireo tanora moa izany andeha androso amina fampitany zay indrindra fampitany ny fanilo ho arahantsika indray ny zanam-pandarana manaraka ary ny insolita izany
Any Vietnam lasa toy ny karazana vakoka ny latabatra sy ny fitaovam-pihinanana izay nampiasain'ny filoha amerikanina teo aloha Barack Obama nandritry ny fitsidiany sy tamin'ny taona 2014. Ndeha ho arahantsika ny sary mandrakitra izay. Mipetraka ho tantara tato amin'ity toeram-pisakafoana vietnamiana eto Hanoi ity ny fitsidiana nataon'ny Barack Obama fony izy mbola teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2014. Tsy tena pozina loatra ny fitsidian'ity filoha amerikanina ity any ka ny fanotofana teto anoloan'ilay toeram-pisakafoana. Samy liana ny rehetra hijery mivantana an'izany hoe Barack Obama. Mampalaza ity toerana ity ny nouille miaraka amin'ny henan-kisoa sy nem amin'ny vidiny latsaky ny €3, izany hoe latsaky ny 710 eo. Lasa anarana raikitra hoe bonitran'ny Obama kosa ny sakafo nohaniny tato tamin'izany. Sokajiana ho toy ny vakoka mihitsy aza ny latabatra sy ny fitaovana toy ny baguette izay nampiasain'ny Barack Obama ary tandrovana fatratra ka tehirizina anaty fitaratra lehibe toy izao. Ny ainga tany amin'ny mpanjifa teto aminay ny hevitra hoe aleo tehirizina ny latabatra ny sakafon'ny Barack Obama. Lasa masarika mpizahatany ity toeram-pisakafoana vietnamiana ity noho ny fisian'ireto vakoka nanamarika ny fandalovan'ny Barack Obama ireto. Betsaka ihany koa no misafidy haka sary sy hanao selfie eto ho fahatsiarovana. Tiako i Barack Obama ka faly aho hoe misakafo akaiky ny latabatra ny nanany ato. Efa nisy ny olon-tsotra hafa nikasa hividy ny latabatra sy fitaovam-pihinanana nampiasain'i Obama saingy nolaviny ity toeram-pisakafoana ity izany. Naleo n'ity toeram-pisakafoana ity nitahiry ireo kojakoja nanamarika ny fitsidian'ny filoha amerikanina Barack Obama. Ngồi ăn tại cạnh bàn của Tổng thống Obama đã từng ăn vì sady tena hoe hafakely tokoa. Ndoary andeha hijery ny zanam-pandarana farany meteo izany. Amin'ny ankapobeny ary sy ny vinavinan'ny toetrony andro ho an'ny alarobia 7 ny volana martsa dia fandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ireo faritany Tomasina Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa ary Toliary. Ny any Mahajanga sy any Antsiranana no haminavinana rotsakorana amin'ny tapatapaky ny folakandro iny tahaka ny tamin'ny androany ihany. Andidina ny 17 degré kosa ny maripana any Toliary, izay no maripana ambony indrindra izay vao vinavina, ary andidina ny 12 degré izany any Fianarantsoa indray ny maripana ambany indrindra izay vinavinaina. Manomboka amin'ny 10 ora mahery 7 minitra ny masoandro no miposaka ary lentika mialolohan'ny fotoana indray miamirosa amin'ny vaninandro isika amin'ny 9 ora hariva izany firentinan'ny masoandro izany. Mamarana fotoantsika Francis Turbo misotranao niaraka taminay tamin'ity takarivo ity. Tsy maintsy ho lasa faritany fahafito ihany ny afaran'ity Antsirabe. Araka ny fahavalazako tany am-boalohany teo dia Fianarantsoa no atolotra engany mba hahita ny andro mendrika ho azy sady tsara aminy daholo ny olona amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paka. Ny fetin'ny Paka moa raha ny tena izy dia amin'ny alahady zao vao fety. Raha tena miaina amin'ny maha-kristianina isika fa lasa fety commercial ilay izy, fa ny ity herinandro masina ity dia herinandro mpisaonana ho an'ny kristianina indrindra fa ny katolika. Misaona tokony tsy manao fety, tokony tsy mideadeaka mihitsy fa dia miandry ny hitanganan'ny tompo amin'ny alahady vao mangiran-dratsy ary dia ny alahady no Paka ary ny alahady no manomboka ny fety be ary dia ny alatsinainy moa no fanohizana azy amin'ny alatsinain'ny Paka. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra tompoko, mirary soa dia ifankahita soa tsara rehetra tsika aorianan'ny fetin'ny Paka ary dia manao fetin'ny Paka sambatra daholo. Saotra tompoko, veloma tompoko. Veloma tompoko.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Le JT. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Ankafizony ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Iokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Le JT. Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny Le JT. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Le JT rempli d'émotions. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec Le JT. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits.